Manoloana ny fivoarana rahapirenena izay dia manana ny ambarany ihany koa nitondra ny fomba fijeriny ny mpanao politika Andriamatoa Antelme Raparana. Ity mpanao politika ity ihany koa dia manam-panantenana amin'ny fisian'ny fifidianana. Raha ny fahitako anazy zany amin'izao fotoana izao dia efa mandeha makany amin'ny fifidianana, zany hoe antenaina zany fa efa bolana sisa dia iverina amin'ny ordre constitutionnel i Madagasikara. Zany hoe ny dikan'izay afaka 5 volana na 9 volana eo farafahatarany dia iverina daholo ny famatsim-bola iraisam-pirenena, iverina amin'ny asa n'ireo olona very asa ary iverina iodina ireo orinasa mikatona. Zany hoe mety misy ny fifampirarahana mialohan'izay fa azo antoka kosa fa betsaka ireo mpamatsy vola izay te hiara-asa amin'ny Madagasikara fa nohon'le hoe mieritreritra ny tsy maintsy gouvernement voafidy no ifampirarahana izy ireo. Zay aloha ny anankiray ka ho anay manokana dia mieritreritra zay hoe tsara ny anaovana ny io fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity io sy ny fifidianana solombavambahoaka satria mampisy fanantenana amin'ireo maronisy amin'ny vahoaka malagasy. Conciliation zany anie tsy ho vita anatin'ny efa-bolana, azo atao zany zavatra mandritra ny fotoana lava ny anaovana an'izany. Rehefa lany eo ny filoha vaovao dia azo ampidirina ny processus de réconciliation satria zay koa dia midika fa olona mandala ny fihavanana malagasy zany ny olona tokony hitondra ny 4e république.